Fahamerimbantsika tsy avindray tratra izao maraina ny alarobia izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny tombonandro ary ny afahantsika indray mandray ny teniny amin'ity anio ity. Raha indirantsika ny amin'ny mofonenanio dia vava isika. Tompoandriamanitra eo atolotrainao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola menao ny tombontsoa lehibe dia ny fahafahana mandray ny fahasoavanao indray amin'ity anio ity. Sokafo ny fomam-panahinay ary aokany izay antoraka eo atsanjonao rery any, atoky anao amin'ny fahafenony ny amin'ny fitantananao satria fantatray fa mahasoa ny zavatra rehetra miseho ary hainao ny manova ny zavatra rehetra mba ahazahoana tombony ao anatin'izany. Ko mitenena ray ho fahavonikenanao izay amin'ity maraina ity aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofonenantsika androany dia manao hoe taratry ny any an-danitra. Raha amin'ny Hebreo 4:15 manao hoe hoy izy tandremo mba hataonao araky ny endrika izay naseho taminao tao atendrombohitra ny zavatra rehetra. Amen. Nanome lesona manan-danja ho an'ny vahoakany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tompo rehefa nanome toromarika Mosesy teo atendrombohitra momba ny fanorenana ny tabernakely. Nitaky fahatanterahana hatramin'ny antsipiriany kely indrindra tamin'izany nefa izy. Eo anivon'ny faratsiany izao tontolo izao izay miasasa sy ny fampianaran-dratsy miha-mahazo laka dia tsy maintsy aseho mazava eo amin'ny fiainan'ireo lehilahy sy vehivavy niova fo ihany koa ny fampianaran'i Kristy. Tokony hisaintsaina mandrakariva ny fiainana mandrakizay ny kristianina amin'izay ataony rehetra na mikasika ny fambolena io na fikirakarana milina ny asany dia azony atao araky ny modely avy any an-danitra izany. Noho ny fahasoavan'i Kristy ny zavatra rehetra dia natao hamolavolana fahatanterahany toetra tahaka ny an'i Kristy ary omem-boninahitra Andriamanitra rehefa maneho ny foto-kevitra ny lanitra ny olona na eo amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fanaovana ny raharahany. Mitaky fahitsiana Andriamanitra, mitaky fahamarinana ary tsy tokony hitavozavoza tokoa ny manana ny fahamarinana manomboka amin'ny zavatra bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ny lehilahy sy vehivavy izay miezaka manantanteraka ny siapon'Andriamanitra amin'ny atsipiriany sy manao an'izay ahitany taratra ny any an-danitra eo amin'ny asany rehetra ataony aty an-tany, izany no ekena hiditra ao an-dapan'ny lanitra amin'ny farany. Nidina teto an-tany ny zanak'Andriamanitra mba ho hitan'ny lehilahy sy ny vehivavy ao aminy atao hoe fahatanterahany toetra izay ihany azon'Andriamanitra ekena. Noho ny fahasoavan'i Kristy dia efa natao ny fomba rehetra mba hamonjena ny taranak'olombelona. Azon'ireo mitonona ho kristianina atao tokoa ny madio amin'ny asany rehetra tahaka ny asan'i Kristy ary sarobidy eo mason'Andriamanitra toy ny an'ny malala ny fanahy izay manaiky hatsarain'i Kristy sy maka ho an'ny tenany ny fahamindrihan'i Kristy. Irina izany ho tanteraka amin'ny fiainantsika tokoa ka tsy olona misarasala amin'ny tenin'ny faramarinana isika, tsy olona mora adalain'ny hafa ihany koa ho amin'ny kolokolo sy ny zava-dratsy rehetra fa hijoro mandrakariva ho amin'ny antsoan'Andriamanitra antsika dia ny haseho ny hatsaran'ilay nianjo antsika. Amen. Afaka isika ny Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fombanao anay manokana ary ihany koa ny fananaranao. Ampianaro izay Tompo eo amin'ny marina ary hijoro amin'ny zavatra rehetra satria ianao ilay tompon'ny fahamarinana eo aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.